mbola ho ampitongona ho aminareo indray ny ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ireo tokotelo iorena ny fanasamy tompo. Ireo tokotelo iorena ny fanasamy tompo no misongadina amin'ny finainantsika anio. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 5, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Ireo tokotelo iorena ny fanasamy tompo. I Jaona apôstôly no manoratra ny zavatra hitany marina, ny ainany, na resy lahatra azy niaraka tamin'ny Jesosy Kristy tompo, raha nanorina ny fanasamy tompo. Ambaran'i Jaona eto ny zavatra tsy honohono fa tena ny ainany niaraka tamin'i Jesosy Kristy dia ny fizaran'ireo toko telo iorena ny fanasamy tompo dia zay ambarana eto ny ra, ny rano ary ny fanahy. Ho tsara ny filazany azy manao hoe izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra, ary ny fanahy manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Hoy ny andininy 9. Ny rano, ny ra ary ny fanahy, ireo no iorena ny fanasamy tompo. Ny rano izay batisa, manambara ny batisa, azontsika lazaina fa fototra iorena ny fanasamy tompo. Ny ra dia manambara fanadiovana, manambara lay fijalian'i Kristy, manambara ny azo fijaliana. Io no antsoina hoe ivon'ny fanasamy tompo. Ary ny fanahy dia fantatsika tsara fa momba ny fanasamy tompo. Ny batisa na ny rano dia tsy maintsy andalovana. Io lay nataontsika hoe varavarana idirana ho amin'ny famonjen'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika fiangonana tsy maintsy atao batisa aloha ny olona vao raisina ho mpandray ny fanasamy tompo. Tsy maintsy miditra eo amin'ny varavarana aloha vao tafiditra ao an-trano. Ny ra na ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ivon'ny fanasamy tompo. Raha tsy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tompo dia foana ny fanasamy tompo. Ary fantatsika tsara fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy ny famonjena. Io zany no ivon'ny famonjena ny mino. Ary ny fanahy zay fantatsika tsara fa momba ny fanasamy tompo. Ny rano, ny divay dia mijanona ho divay ihany amin'ny fanasamy tompo. Ny mofo dia mijanona ho mofo ihany, fa ny asan'ny fanahy masina eo amin'izany sakramenta izany no mahasakramenta azy. Ny fiara-miasan'ireo singa telo ireo zany no mahafanasamy tompo ny fanasamy tompo. Tsarontsika eto lay zavatra nahagaga izay niseho fony Jesosy Kristy nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Fa raha nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tompo dia nolefonina ny lanivony. Ary rehefa nolefonina ny lanivony dia ny indro nisy rano sy ra no nivoaka avy tao. Manambara zany fa nankasitrahan'i Jesosy tamin'ny nahafatesany ny amintinana ny sakramenta ho anankiroa, dia ny batisa sy ny fanasamy tompo zany. Ary fantatsika tsara
fa ny asan'ny fanahy masina ny mahasakrameta ny sakrameta. Na ny batisa na ny fanasan'ny tompo dia tsy maintsy esahan'ny fanahy masina vao tonga sakrameta izany. Rehavako malalo ny tompo nambara tamintsika teto ireo singa telo, toko telo iorenan'ny fanasan'ny tompo: ny rano izay varavaran'ny famonjena entina ilazana ny batisa, ny ra izay ivon'ny famonjena na ny fanasan'ny tompo zany, ary ny fanahy masina izay momba ny olombovonjy raha teo araka ny teny hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ho n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo ao misaotra anao izahay manazava aminay ny teninao izay manambara aminay mandrakariva ny herin'ny fitiavana, ny herin'ny finoana ary ny herin'ny fanahinao masina, indrindra eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ankehitriny izay dia resy lahatra anaiky hiasan'ny fanahinao masina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'izay rehetra anompona anao. Vavaka izahay Tompo Andriamanitra io, mba enao Andriamanitra hatrany no hopitarika anay amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, amin'ny fambaboana ny fon'olona ho amin'ny fanjakanao, ary mivavaka izahay ho an'ireny olona ireny mba handray tsara ny teny ahatonga azy ho tafiditra amin'ny vahoaka ny fanjakanao. Fa amin'ity anio koa dia mahatsiaro am-bavaka manokana izahay ireo namanay, ireo kristianina izay ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahasalamana. Tompo, mamindra-fo miantra ianao izay mpamela heloka angatahanay, amela ny heloka izy ireny ka asitrana azy. Toy izany koa nitondranay am-bavaka ireo izay ao anatin'ny famoizam-po, ireo izay diso fanantenana, ireo izay mila ho kivy eo amin'ny fiainana. Tompo, Andriamanitra mahafa-po ny fanahy mangetaeta ianao, ka izay manatona anao dia tsy ho lavinao mihitsy. Zany no asa inay mitodika aminao, mangataka fiantrana aminao. Ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, ilay tompo tianay, nanaovanay sy angatahanay izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.